Nankalazaina androany kosa ny iraisam-pirenena natokana ho an'ny Teny efa nandritra ny 4 taona Madagasikara no nankalaza izany saingy ny nampiavaka azy tamin'ity indray mitoraka ity dia ny fandraisana anjaran'ireo mpikabary malagasy. Hofitin'ny rotsirakoton'ny rainy sy mamirasoanaivo no makasika izay. Isaky ny 20 volana febroary no andro fankalazana ny Teny ireny. Tafiditra ao anatin'ireo firenena izay mankalaza izany indrindra isika eto Madagasikara. Ny Teny moa ny fitaovana iray entina mampita hevitra ary indrindra mampifandray amin'ny hafa ka ahazoan'ny hafa mandray izay hevitra tiana ampitaina izay. Niavaka ny fankalazana tamin'ity taona ity satria dia nampiarahana tamin'ny fankalazana ny 100 taona ny kabary ihany koa izany. Kabary no azo heverina ho isan'ireo kanto voalohany ary literatiora fantatra eo amin'ny firenentsika. 100 taona maro izany. Ary hoy ny mpikabary teo nampiresaka 70 izy ny laky teny izay avy amin'ny teny malagasy mianatra amin'ny haiteny izay nateo ny fomba kilalaka teo ary mifandimby miteta le nivohitry ny poezy ireny eny fitopolo mihoatra ny fitopolo azy. Izany nefa dia mpikabary ireny ary manana anjara lehibe eo amin'ny fampivelarana ny maha-olona sy ny fiarahamonina araky ny lazaina teo mpikabary. Ny teny ireny moa ny teny ibeazana ary tokony hanana ny toerana maha-izy azy izany. Ny olana ankehitriny dia lasa mirona amin'ny teny vahiny avokoa ny tanora malagasy ary lasa mifangaro mihitsy aza ny teny vahiny sy ny teny ireny eto amintsika. Na izany aza nefa dia mihabetsaka ihany koa ireo tanora ny mandalina ny kabary malagasy ka isan'ny apetraka mandritra ny fankalazana ny teny ireny ihany koa ny fanomezana asina ny kabary. Ny fanaovana ny atrikasy amaritana ny tandro asin'ny mpikabary satria ny mpikabary tokoa no isan'ireo sokajin'olona manana ny toerany sy ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina malagasy hatramin'ny fahagolatana ka mandrak'izao amin'ny fampiasana, fanandratana, fanomezana lanja ny fomba mampitenenana malagasy. Manana ny lanjany tokoa ny teny raha ny eo amin'ny fifandraisana ka rariny raha omena ny toerana tokony hisy azy sy omena asina mba tsy hanilikilian'ny hafa ny tompon'ny teny.